tadidiko be tamin'ny 2007 any hoe nivoaka ny Madagasikara voalohany indrindra. Tamin'izany ary tena hoe mbola tsy dia mampiasa teny frantsay aloha ny hoe nampiasaina voalohany tamin'izany rehefa hoe mivoaka ny Madagasikara. Fa taty aoriana izay vao nieritreritra nianatra teny anglisy satria tsy maintsy hoe nianatra teny anglisy tamin'ny toerana naleha. Fa ny zavatra hoe nirealiseko voalohany indrindra tamin'ny vao nivoaka ny Madagasikara dia hoe tsisy olona hafa miteny malagasy rehefa hoe mivoaka ny Madagasikara. Dia ny tiako tenenina androany dia hoe rehefa mivoaka ny Madagasikara zany ianao dia tsy maintsy hoe mianatra fiteny raisam-pirenena anankiray farafahakeliny, na dia hoe mitady asa fotsiny ary mijanona any Madagasikara dia tsy maintsy hoe mahay fiteny ohatra hoe teny frantsay na ataon'zareo hoe plus foana ozy izy ny mahay teny anglisy. Dia izay no tiako resahana androany, ohatry ny ahoana ny fikafika kely, inona ny fikafika kely na hoe ohatry ny ahoana ny fomba atao raha izaho manokana aloha hoe nanampy be anahy ilay izy dia izay no tiako zaraina androany. Ny hitako hoe zavatra mety indrindra amin'ny voalohany dia hoe tsy dia mieritreritra loatra ny zavatra eritreretin'ny hafa rehefa mianatra fiteny ianao, satria voalohany aloha hoe izay tsika vao niteny an'ilay fiteny dia na hoe izay mihitsy vao nianatra an'ilay izy dia tsy maintsy hoe manao erreur kely na manao faute kely amin'ny voalohany, resaka hoe prononciation ohatra na resaka grammaire amin'ny normal be ianao raha manao faute. Dia raha misy ohatra hoe olona may dia plus hoe mirévèle kokoa ny personnalité angambany sy ny caractère izay hoe may olona tsy mahay izany no hoe non tokony se sentir offensé raha ohatra ka hoe manao faute amin'ny voalohany iny nefa vao mianatra. Dia ny tiako tenenina eto zany tokony tsy eritreritra loatra ny zavatra eritreretin'ny hafa ary tokony manana izay humilité zay sy manana franchise aminao zany hoe vao olona vao mianatra normal be ara manao faute, ary anisany hoe manampy koa nefa ny hoe anao faute volontairement satria fantatro hoe reny faute reny amin'ny alalan'ireny faute na erreur reny no ianarako bebe kokoa any aoriana. Dia ny zavatra hitako mety koa rehefa mianatra fiteny anankiray dia ny zazakely zao rehefa hoe miteny dia mihaino fotsiny aloha ny ataony mandritra ny ray volana ohatra na amataonany mihitsy rehefa hoe zazakely vao teraka. Dia izay ny hitako satria misy ny atao hoe input dia misy ny atao hoe output. Ny input hoe zavatra avy any ivelany no makao aminao dia traité-ny cerveau-nao ohatra. Dia ny output indray nefa hoe zavatra vao aminao no avoaka any ivelany. Dia hitako hoe important be no se focalise amin'izay input izay aloha ny amin'ny voalohany indrindra. Izany hoe tsy manao afa-tsy ny mihaino ianao na mamaky. Izay ihany ny forme anankiroan'ny input hoe mihaino izay zavatra avy amin'ny radio ohatra na misy livre audio na hoe mamaky boky na mamaky gazety na mamaky magazine. Izay no forme ana input anankiroa ary tsara foana rehefa hoe se focaliser amin'izay input izay ianao hoe mamaky be da be ary mihaino zavatra be da be ihany koa, afaka hoe mihaino hira koa éventuellement. Dia ao aorianan'izay izay vao afaka hoe manao output tsikelikely. Ny output teneniko eto indray deux formes foana ihany ilay izy hoe miteny zavatra ambava, mamoaka zavatra ambava zany na hoe manoratra dia manoratra zavatra hoe soratanao. Tsy haiko hoe manao rédaction ana texte kely ve ohatra na hoe te hanoratra poème amin'ilay fiteny vao ianaranao iny. Asa na possible. Ie, fa izay zany tiako tenena hoe input be da be aloha ny amin'ny voalohany rehefa mianatra dia izay vao mandeha tsikelikely ny output. Dia ny ankoatran'izay hitako important be ihany koa ny mianatra mot anankiray isan'andro ohatra na hoe mot anankiray isaky ny 2 andro. Misy application efficace be zay mba hatadidiavana mot anankiray hoe vao ianaranao. Ankidroid zay ny anaran'ilay izy fa ny principe an'ilay izy zany iny application iny manampy anao hitadidy an'ilay zavatra vao nampidirinao androany tianao ianarana mampiditra mot anankiray anatin'ilay application ianao ohatra androany dia tianao rappelena iny application iny foana hoe ty mot iny tokony ho tadidiko. Dia ilay izy misy principe zay ilay izy hoe rehefa mitadidy zavatra mitadidy mot anankiray vaovao tsika androany
de possible ho adinontsika le izy raha tsy rappelena d'ici 24 heures. De juste avant qu'on l'oublie zany, juste avant les 24 heures rappelen le application iny le izy. De rehefa une fois hoe rappelen le application dans les prochaines 24 heures de rappelen ndray afaka 7 jours satria ho tadidintsika iny dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 jours, dans 5 jours. Fa ambany kokoa ny chance tadiavantsika an'le izy raha ohatra tsy rappelena d'ici 6 jours na 7 jours. De juste avant ces 7 jours zay ndray de rappelen le application le izy. De après en ces 7 jours zay le izy raha tsy diso 2 semaines. De après hoe rappelen dans 2 semaines de après rappelen dans 5 mois de ohatr'izany. Fa tena efficace be le izy. De plus hoe be da be ny mot ianaranao de samy hafa daholo ny date de rappel an'le izy. De plus manampy anao hitadidy an'le izy hoe ametraka an'le mot nianaranao reny amin'ny long term memory, mémoire à long terme. De zay ny hitako hoe mety. Fa ny ankoatran'izay important be ihany koa ny mamaky zavatra, toujours dans le cadre an'le input le izy. Nefa mety koa ny mamaky zavatra hoe à voix haute. Ny tiako tenena amin'izany rehefa mamaky zavatra à voix haute zany ianao de sady miexercer ny musculature no miexercer ny lelanao mba tsy hibadabada ohatra na hoe tsy misy namako zay tao amin'ny Toasimbasotra azy miteny izy hoe tokony tsy me ozy tsika rehefa misy olona miteny hoe saucisse au lieu de saucisse. Fa marina be zany. De rehefa hoe mipratiquer mamaky eo zany ianao de lasa ambany be ny chance anao hoe amadianao na mivadika tampoka ny lelanao rehefa te hiteny an'le zavatra hoe tsy miteny hoe saucisse atsony zany ianao fa lasa hoe saucisse foana. De zay koa ny hitako hoe avantage be an'le sady mamaky boky no miteny an'le izy à voix haute. Somary sarotra aloha le izy raha hoe mipetraka miaraka amin'olo-kafa ianao. Fa hitako hoe tena efficace be. Hoe rehefa miteny an'le fiteny zany ianao ka miezaka mampita hevitra amin'le fiteny hafa iny amin'ny teny anglisy ohatra na amin'ny teny frantsay raha mbola vao mianatra teny frantsay de tsy de misy focalise tsony amin'le zavatra amin'le prononciation ianao fa plus focaliser amin'ny hoe misy sens ve zany zavatra teneniko zany raha mitady vocabulaire un peu plus recherché ave de mety ho inona le mot ampiasaiko. De hitako hoe focaliser kokoa amin'izay ianao noho ny hoe basika be amin'ny prononciation. Une fois rehefa zatra hoe mamaky an'le prononciation isan'andro. Tany Chine angamba ny réaliser an'izay hoe any amin'le école de langue ny zareo tena tsy menatra mihitsy zareo mamaky boky de à voix haute any ivelan'ny bibliotèque ohatra. Nefa za taloha tena hoe rehefa mianatra fiteny anankiray de mamaky fotsiny tsisy hoe output tsisy miteny à voix haute zany mihitsiny. Fa taorianan'izay vao réaliser hoe tena important be marina le izy ary zareo tsy menatra mihitsy miteny zavatra hoe à voix haute. Mianatra teny anglisy ohatra izy de mamaky zavatra miteny anglisy eo. De na misy olona mandalo ary de tohizany ihany tsisy mirarahana zany fa de hoe tsy maintsy avoakako le zavatra ary miaméliorer ny prononciation iny. Ny zavatra anankiray hoe tena mety hanampy ihany koa de ny ary teboka fahaefatra zay de ny fifaneraseranao amin'ny olona hoe miteny an'le fiteny ianaranao ohatra hoe sy mianatra teny sinoa ianao de mifanerasera amina olona hoe tena sinoa sy miteny an'le fiteny tsy misy accent na ohatra hoe manatrika ny conférence any amin'ny US Embassy Torque reny na Mitos US iny sa Mitos ohatra mety daholo rozy izy zareo raha tsy diso hoe manatrika an'ireny conférence amin'ny teny anglisy reny zany ohatra de manampy be le izy ary na ny mahita an'le olona hoe miteny an'le fiteny ary de mety hoe manainga ny fanahinao hoe mety mba ohatr'izao koa ny erina any mampitsiry an'izay aingam-panahy sy finiavana zay zany. Raha za manokana ohatran'izany tena hoe tao amiko tamin'le mbola tsy nahay anglisy reny mihitsy. Tadidiko ohatra misy malagasy tanora reny miteny anglisy mahay be de wow tena raha mba ohatran'izao ny erina any. Anisan'izay moa Tsantagaël Ramamonjisoa egny ane mba tsy diso ny anaranao. Tamin'ny 2014 ny poste vidéo zay izy tamin'ny YouTube hoe Mahialy experience
dia tena gaga be raha mba mahay miteny anglisy ohatr' izany dia anisan'izany koa i Daniel Andriatsiferana malagasy daholo moa ny resahako eto fa reny olo reny zany tena hoe ni-inspiré be hianatra teny anglisy tsy adino moa zany ohatra hoe Sophie le mahita an'le olona miteny ohatra reny zany tena hoe tsy mialina anazy ianao raha ohatra hoe mialina ianao dia efa se dire ianao hoe tsy possible amiko mihitsy zany miteny ohatran'izany fa au contraire ianao tokony hoe inspiré kokoa rehefa mahita olona ohatra reny dia manokatra kokoa zany ny possibilité hoe mety ho lasa ohatran'ny zareo ianao any aoriana any amin'inona na amin'inona amin'ny fiainana zany tiako tenenina fa tsy hoe rehefa miteny mianatra langue ihany fotsiny hoe tsy voatery hialina olona manao an'izao tsika satria manakatona sady an'ilay possibilité hoe tsy ohatran'ny zareo any aoriana any fa eto amin'ilay fianarana teny anglisy fotsiny ny resahako an'izay dia ny tiako tenenina farany hoe possible amintsika ihany koa nefa ny hoe miaraka amin'olona miteny an'ilay fiteny hoe tsy ataonao namana akaiky ohatra na tena hoe raha anao olona akaiky mihitsy le olona mahay an'ilay fiteny satria hafa mihitsy ny mifanerasera amin'ilay olona iny hoe 24 heures sur 24 dia izay angamba ny anisany hoe mety hanampy anao amin'ny fehezana fiteny anankiray indrindrandrindra fa fiteny iraisam-pirenena ohatra amin'ny fiteny sinoa, anglisy, frantsay, teny allemand ihany koa izay efa manomboka be da be ny olona miteny an'ilay izy ny espagnol mety hoe za tsy miteny espagnol angamba tsy ahitako an'izany fa sûrement tsy maintsy hoe misy olona mahay espagnol betsaka koa eto Madagasikara dia izay angamba ny afaka maranana an'ilay izy hoe mbola averiko eto ihany hoe rehefa mivoaka ny Madagasikara ianao na tsy voatery mivoaka ny Madagasikara fa raha hoe mijanona eto Madagasikara ka hitady asa dia ilaina foana ihany miteny sy mahafehy fiteny iraisam-pirenena anankiray farafahakeliny dia izay moa ny fitenin'ny malagasy hoe andrianiko ny teniko dia ny any hafa koa feheziko tsy manakana anao mihitsy hianatra fiteny hafa ny fiteny malagasy ohatra dia mirary soa